Aliny alakamisy fa 13 ny volana aogositra taona 2024 tony mazatra tomboky lasy tomboky vavy dia raha antsika indray ny fandaharana azoiteny eto amin'ny fitalavitra Dreaming rehefa amin'ny fotoana tahaka izao ity fandaharanty dia hatrany amboalohany efa nezahana mba hitondra fomba fijery samihafa makasika ny raharam-pirenena na ny tontolo politika na sosialy na ny toe-karena eto Madagasikara ary afahantsika ihany koa manaraka akaiky ny raharam-pirenena manahoana ny fivoarana afahantsika mamakafaka an'izany rehetra izany miaraka amin'ny vahintsika. Amin'ity alina ity dia ry zareo avy eo anivon'ny CAFIM no vahintsika eto amin'ny fandarana zoiteny eto ny filohany vomera ny serasera tsy izy izany fa rakotiny rina anatenaina sady mpanao politika ihany koa izy tazana hitako tsara ny fiandohany zany natenaina rakotiny rina atao anatin'ny tontolo politika ankehitriny ao anatin'ity CAFIM ity indray nareo miezaka mandendeha raha Madagasikara tohatry nefa tena miezaka miparitaka raha Madagasikara miaraba anao no avy eo tsika iresaka an'izay. Ya, miaraba iary ny anja dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana amin'izao alina izao miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra enina ny eto an-toerana na ny any ivelany dia makasitraka anareo manjoy ity fandaharana ity. Tonga dia fanontaniana avy hatrany ny apetrako makasika an'ilay hoe CAFIM hitako tena mitety be any Madagasikara nareo ny ainga ny konkonina tao amin'ny otrikafo tao ny netim-boanareo amin'izao fotoana izao atao lasa vovonana matanjaka be tsy fantatro izy io na tokona inona fa eto ianao ny anazava azy hoe inona tokoa moa zany ny antom-pisian'ity CAFIM ity efa fitaovana eo pelatana ny mpitondra ve zany zao le CAFIM sa fitaovana tahaka ny ahoana no ampiasainareo mba ahafahanareo ihany koa mametraka ny joroanareo balizy hatramin'izay hatramin'izao. Arak'izay fanontaniana iariny an'izay dia hitondra fanazavana ho an'ny mpanaraka antsika androany mahakasika ny hoe iza moa izahay ao amin'ny CAFIM. Ara-tantara zany ilay tantara no asiantsika fampahafantarana kely dia ny hoe ny CAFIM zany ny atombohany dia tsy io CAFIM io aloha ny anarana fa hoe vondrokery manova ifotony. Ny antony joroany izay hoe vondrokery manova ifotony izay dia noho ny trangan-javatra ny soeto eto amin'ny firenena dia ny fisamborana ny andriamatoa Elaarabe vahiny tany Benetsy Toliara tamin'ny volana Jolay 2024. Rehefa nisamborana ny andriamatoa Elaarabe vahiny satria nanohatra ilay tetikasa Bazy Toliara dia nijoro zahay namany mpiara-mitolona teto Antananarivo sy ny manerana Madagasikara izay miaraka aminy nanao fanambarana ny amin'ny tsy hanekena ny fisamborana anazy ary ny tompony amitsorana anazy. Vita iny nandeha indray mihetsiky ny 20 septambra. Rehefa nandeha mihetsiky ny 20 septambra dia niara-nitolona ny mpitolona rehetrarehetra niarantsika nahita hoe nanomboka ny 20 septambra nisy ny fitaritana bidon nataon'izy telo mianadaty eo amin'ny Sénat nanomboka teo zany navaivay ny tolona ary teo moa zareo nanomboka niteny amin'ny 20 septambra ny fotoana nanomboka teo zany zay no niaraka nanomboka teo zay zany niaraka ny vondrona ny tolona niaraka tamin'ny tanora ary ny tolona natao moaraka hitany ary ny anja hoe nalala tsara ny tantara nataonay ny fanoherana nataonay ny zavatra tsy mety sy ny zavatra namohetra ny limba ny fiainam-pirenena rehetra teto dia nyresahanay daholo. Rehefa tonga zany ny volana septambra iny nandeha ny tolona niarantsika nalala tao ny tantara tonga ny 12 oktobra dia hitantsika moa zany fa niova ny tsy mbahatika tanteraka ny tantara satria tafiditra teo amin'ny 13 May 15 May ny mpitolona roa andro tao aorinany iny dia nanapa-kevitra ireo miaramila fa horaisin'izy ireo ny fahefana ary niara-nanaiky an'izay moa ny rehetrarehetra hoe zay zany no zavatra nisy niraisin' zareo ny andraikitra satria tsapa loatra ny zavatra tsy nety teto amin'ity firenena ity. Tao anatin'izay dia nisy antoko anaky adiny zay monamorona ny CAFIM dia ataony zany hoe vovonana politika vovonana politika ilay izy ataony antoko otrikafo ny solida antso atao koa ny FLN ary atao koa ny AEMA. Ireo zany zay no niaraka nivondrona nanangana nio komity fanorenana ifotony any Madagasikara io. Tamin'izany voalohany zany dia komity fanavaozana ifotony any Madagasikara le izy. Fa taty aoriana moa teraky ny ady hevitra dia novaina hoe fanorenana le izy satria ny dikan'ny fanorenana zany
dia hoe tokony refondation zany dia fanorenana fa tsy fanavozana iny moa zany tsy dia anoady hevitra be loatra amin'ny resaka voambolantsika aloha fa lay tena foto-kevitra ny tena iresantsika rehefa izay zany dia joron-kafimy tao anatin'izay a dia nanana tolo-kevitra ny kafimy satria ny tanjona dia ahoana ny tsy hiverimberenan'ny krizy intsony ary ahoana kosa no iombonantsika mpanao politika hevitra rehefa hiatrika ny fikaonam-drom-pirenena io dia nitsiry ny hevitra moa tamin'izay dia nikarakara lay assise des partis politique na fikaonam-drom-panao politika ny 12 13 ary 15 décembre taona 2024 izahay vita iny dia navita namoaka fekevitra ny mpanao politika antoko politika teo amin'ny manodididina ny 900 teo no tonga nanatrika iny fikaonam-drom ny antoko politika iny tapaka le fekevitra rehefa tapaka le fekevitra dia nandeha ny fotoana tonga ny 9 janoary 2024 nosoniavina niaraka amin'izay le fekevitra ny tiana marina dia fekevitra dia tsy fekevitra ny volavolainay kafimy mazay mpikarakara kory fa fekevitra zay niombonana sy niarahan'ny antoko politika rehetra zay tonga tamin'ny fotoana io raha tsy piaketo le fekevitra dia misy andininy efatra izy mazava tsara ny voalohany dia hoe fanohanana manohana ny fitondran'ny fanavozana zay tarihan'ny kolonely Mikael Randrianirina sy ireo mpanolontsaina efatra amin'ny rahalahy zay ny andininy voalohany ny andininy faharoa dia hoe atsahatra ny repoblika fa efatra arava miaraka amin'izay ny androm-panjakana miaraka aminy ny fahatelo dia hoe atsangana ny gouvernemanta iraisana hoentina mandamina ny raharam-pirenena ny fahaefatra dia hoe tohizana hatrany ny dinika sy ny fifampiresahana rehetra hoentina mamaolana ho famahana olana maharitra eto amin'ny firenena izay zany ireo fekevitra anaky efatra izay ny fanaovana soni fa ankilany nefa misy ilay atao hoe annexe hozy izy ny paiazy raha atao amin'ny teny frantsay izy iny annexe zany entsonana azy dia io koa fekevitra anankiray zany izay nisy voamera maromaro misahana azy misy voamera politika misy voamera misahana fifidianana misy voamera nisahana ny resaka fikaonam-drom-pirenena dia ireo loha hevitra reo zany no isany noresahana tao anatin'io fikaonam-drom ny antoko politika io dia io no hevitra hijoron'ny kafima amintsika miteny zao izany hoe izay kafima zany dia tsy niorina amin'ny hoe miaraka fotsiny zay fa hevitra zany mampiray anay eo zay aloha zany tena tsara tsy pihana tsara iariny hoe hevitra no mampiray anay antoko 520 ao anatiny le fekevitra tany amboalohany iainanareo fotsiny fa io fekevitra le tapahanareo karakarainareo nakaizy iny amin'izao fotoana zao amin'izao fotoana zao zany dia iny efa nomena ny FFKM efa nomena filohan'ny fanavaozana sy ireo mpanolo-tsaina miaraka aminy mazava ho azy efa nizarainay tamin'ny voaka malagasy ary tsy gaga zay androany rehefa nanao fikaonam-drom-pirenena ny tanora isika tamin'ny lasa teo dia ny akamarony tsy miambo akory zay fa zay le hoe ady hevitra ary zay le hoe hevitra no mihitsy no natao dia maro tamin'ireny no mivoaka tao anatin'ny fikaonam-drom tanora ame ohatra atsika satria ao anatin'ilay fekevitra dia rava ny androm-panjakana zay tsy nahomby teto amin'ny firenena nanaraka an'izay hevitra zay ny tanora manerana Madagasikara tsy tanora teto Antananarivo fa ny tanora manerana ny Madagasikara ny faharoa zay nampisy ady hevitra be hoe état unitaire état fédéral fa tapa-kevitra ireo tanora hoe sady tsy état fédéral no tapahantsika miaraka no tsy état unitaire fa miara-rosontsika eo le hevitra dia ino ny hevitry ny kafimy ao anatin'ilay fekevitra ao anatin'ilay fekevitra tovana zany na annexe dia hoe élection constitutionnelle no atao fa maninona moa zay nanao an'izany safidy zany nanao an'izany safidy zany zay satria fantatray tsapanay eninay ary nisy ady hevitra be mihitsy tao anatin'ilay fikaonam-drom ny antoko politika hoe tsy mety raha hifidy eny sy tsy isika makasika ny lalam-panorenana zay hitondrana ny firenena fa andeha isika ndroso hevitra vaovao dia hoe andao hofidiana ny lalam-panorenana satria maninona mampiady atsika samy malagasy fotsiny io fa aloha mitindray mitonaka ty tena avadika tsika ady hevitra mihitsy ny
lalampandrenana mety amintsika malagasy. Mazava zany fa hoe manohana ny fitondrana ny kafim raha ny ainga tamin'ilay fekevitra tamin'ilay dinika politika nandeha zany fa za raha tiako anontaniana hoe inona zany ny tena kajinareo eo nivon'ny kafim amin'ity mametraka biraobirao kely eran'ny Madagasikara itya isaky ny manokatra Facebook na salam'izany dia misy kafim nametraka tariby tena mitety azy zao Madagasikara ray manontolo zao mihitsy nareo vola vaizany ampiasainareo ao anatin'izany rehetra izany sa ve efa le manohana ny fitondrana dia efa ny fitondrana ankehitriny no ambadiky ny kafim. Ny toetsain'ny kafim dia voalohany toetsain'ny kafim dia toetsaina tia mangarahara ary mahafinaritra mihitsy zay fanontaniany ariany zay ambany ary tianay ampahafantarina ny mpanaraka sy ny vahoaka malagasy. Ny kafim tany amboloany ary hatramin'izao dia mivoy ary miaina n'ilay atao hoe fanaovana politika vaovao ary amin'ny fomba araka ny tokony anaovana ny politika mihitsy. Ny voalohany aloha dia ny fitondram-panjakana ankehitriny dia tsy mamatsy vola ny kafim satria tsy azo atao zany raha ny lalàna dia tsy misy mihitsy hoe vondrona politika anankiray dia tonga dia io dia misy teti-bola avy amin'ny fanjakana omena ny kafim tsy misy an'izany ary anja. Ny fampatsiva kely 5-10 zay ny antokony vondronao. Dia izay zany tena miezaka miaina amin'izay anananay. Mandeha taxi borosy zay mandeha amin'ireny toeran'ireny fa tsy misy hoe fiara 4x4 raha manokana fa mandeha taxi borosy zay tovy amin'ny pirenena rehetra mitafa amin'ny vahoaka anaty taxi borosy eny amin'ny stationnement taxi borosy tena zany ny ataonay amin'io ary nanjy. Zany hoe izahay ao anatin'ny kafim dia manana an'izao toetsaina zao hoe zay manana betsaka manome betsaka, zay manana antonony manome antonony, zay manana kely manome kely, zay tsy manana manoloteny izy manolotra ny fotoanany manolotra ny fahalalany manolotra ny fahaizany ho an'ny kafim sy ho an'ny firenena. Izay zany no fomba entinay manao ny asan'ny kafim amintsika amin'ny teny zao. Ireo rafitra rehetrarehetra ireo zay natsangana dia apetraka ihany koa hoe satria fanorenanay fotony resahanay amin'ny mahafanorenanay fotony azy io dia reny olona ny fotony reny no manendry sy manangana ny birao tsy misy mihitsy hoe teny midina avy aty ambony hoe tsy maintsy tiany mitarika an'io kafim ao amin'ny toerana io fa ary zareo no mivondrona zareo no mifampifidy dia izay birao manaraka ny hevitra zao satria zany nge le zavatra tadiavina eto Madagasikara. Ny voalohany zany dia tsika zany tokony afaka iaina amin'izay ananantsika eto ary mila miaritra an'izany tsika mila mazaka an'izany fa tsy hoe voalasa mitondra dia tonga dia miova tanteraka na ny fomba fanaovana politika na ny fomba fiainana ny fiarahamonina ny fomba fiainan'ilay antoko amin'ny faritra misy dia valiko le tena hoe ina nikajikajy nikajikajy dia mazava izaran'ilay politika ny politikan'ny fanorenanay fotony ho takatry ny malagasy ho azony malagasy rehetra hoe izao ny le fanorenanay fotony tiatsika atao hoe amin'ny ohatra lay lesantsika moa lay hoe élection constitutionnelle ty satria malagasy zany sady mitady ady mitady famono anatin'le izy mifanaratsy mifanebaka mifanao tsinotsinona ao anatin'ny tambajotra serasera vokatry ny hevitra tsy mitovy tadidia fa hevitra tsy mitovy iny ary mba hampirindra ny demokrasia dia inona ady hevitra ny tokony atao ary ady hevitra mitombona sy misy tohan-kevitra voalanjalanja satria raha anao extrémisme mety fotsiny tsika hiady etsontsika fa andao atao ady hevitra mihitsy izy dia izany no zaranay mizara ihany koa zany politika mpanjakana zarainay amin'ireo mpikambana aminareo dia izy ireo no mizara ohatra resakitsika amin'ny politika ny fanadiovana na amin'ny politika ny rano na hoe fomba entina manatsara ny famatsin-drano dia resahanay amin'ireo mpikambana anay ireo koa mandefa fitarainana ny rano aty aminay misy tsy minamina ny jiro aty aminay misy tsy minamina dia mifampizara eo zay ary zay ireo tsy midikitsy hoe manohana fimanohana fotsiny fa rehefa misy tsy mety koa any amin'izy ireo dia mampiakatra vaovao izy ireo ary hitanao tsara angamba ny kafim fa mipetraka ho balizy mihitsy amin'ny zavatra misy hoe rehefa misy tompona andraikitra sa tsy manao ny andraiky na manao foana na manao fanapara-pahefana dia avy hatrany dia miteny ny kafim ary mijoro ny kafim ny amin'izany ary ity atsipihako satria le kajikajy mantsy satria politika ny atao ny kafim dia mariana aloha fa vondrona manohana an'izao fitondrana fanavaozana zao tsy misy eritreritra mihitsy hoe mifaninana amin'izao fitondrana fanavaozana zao fa miara-miasa amin'izao fitondrana zao satria ny tanjona dia tokana ihany mandroso Madagasikara mirindra ny politika izay hoentin'ny fanavaozana hoentina manarina amin'ilay firenena. Fantaniana tiako apetraka ahoana ny fahitanareo ny
ataontsika hoe vovonana politika hafa ihany koa na tsy haiko izay anarany moa na fikambanana na inona miezaka mijoro ihany koa maro dia maro lasa mitondra izay anarana fanavaozana fiovana sisa izay voaingana zao maly safakomaly no saika teo avokoa ny tety efa hita tamin'ny fitondrana teo aloha tena nafanafo tamin'izany hoe niaraka tamin'ny Andry Rajoelina izany ary raha hoe raha reny moa natao hoe firongony dia tena maro amin'ilay tao anatin'ilay sary hita no atao hoe izay raha izay no famaritana azy. Ahoana nareo ve tsy matahotra amin'ireny ataontsika hoe olona vetivety hoe tonga dia hoe iofo misy hoe morphologie vetivety politika tonga dia mivadika dia tonga dia tiany avy any amin'ny tsikovoka dia tonga dia hanao tsiboboka ao anatin'izay rehetrarehetra izay mety tsy niaina an'ilay tolona akory fa ankehitriny vao hoe anohana an'ilay fitondram-panjakana. Ahoana nareo amin'ireny? Izay moa tsy gaga tsy mahagaga ny zavatra ohatran'ireny satria tsy miorona ara-potikevitra ireny olona ireny. Hitanao tsara iary-nianza angamba izahay teto tao anatin'ny fitotoana izay nitondrany Andriamatoa Andry Rajoelina tsy nanam-potoana mihitsy izay na nieritreritra koa izay ny hivadika amin'ny fotikevitra iny hoe andeha hanohana ny Andry Rajoelina indray. Ny tiana tenenina zany dia izao hoe tsy fotikevitra mihitsy ny azy ireo, za tsy hoe matahotra azy ireo fa zahay tsy mahatoky ary tsy mino azy ireo fa hanohana an'ilay fanavaozana izy. Ny intereny sy ny tombontsoa ny hitantsika tsara ange fa misy sombavambaoaka manana dossier ireo misy manana dossier fitoriana ny amin'ny bianco mahakasika ny resaka écran plat amin'ireo sombavambaoaka ireo hitantsika tsara fa teto Madagasikara rehefa namoaka mitatitra ny Cour des comptes dia misy 3811 milliards ariary vao vilivily tsy nandeha tamin'ny loany fa tsy niteny ireo dia tsika viteny hoe tsy nalalinina mahakasika an'izany mihitsy ireo na ny ariary tsy mino an'izany zany nefa tsy mba nijoro izy ireo na ray minitra aza miaro ny tombontsom-bahoaka. Faharoa maro tamin'ireo nanohatra sy namotika ny tolona izay nataontsika iny averiko mihitsy maro tamin'ireo namotika sy nanohatra ny tolona izay nataontsika iny. Izao izy lasa mikabary tsara kabary hoe sary-piara amin'ilay fanavaozana hono izy dia zay sa mametra-panontaniana te aza mifanavendrany aza vendranareo malagasy aza vendranareo moa ny potolona inona avy mety teboka ahinany mba na mingana an'ilay fitondrana ao anatin'ny zavatra ohatr'izay. Ny fitondran'ny fanavaozana zany dia tsy anaiko voafingana na ho voafitakio. Ny fitondran'ny fanavaozana dia mazava ny azy mandrava izay rehetra tsy manome ny tombontsoa ny maro anisy ireo nge tsy nasananao an'izany nataonireo dia nanao aleluia ny Andriamatoa Andry Rajoelina efa mpandrosoana tsy mbola nisy ohatr'izao Andriamatoa filoha teto amin'ity firenena ity na dia mijalijaly sy fisinjira raha ny distrika taminy any zao ihany fotsiny navaly nefa miasa zao fitondrany zao fa anakorotana ny zany mpanohatra atao io anakanana an'ilay fampandrosoana androany indray izy hopaindray Rajoelina na tena nakotonirina hitanisa an'izany ve no atao eto fa tsy efa mba tokony ova amin'izay ve ny toetsaina hoe fanavaozana zao ndao hiaraka ndao hitambatra ndao hatambatra ny hery satria malagasy ray zay le fandrika zay mihitsy le fandrika izy manam-pirofo fa tsy miresaka amin'ny Rajoelina ireo raha tena tsy miresaka amin'ny Rajoelina marina ataovy misy an accusation ny Andry Rajoelina ataovy misy an accusation ndreo ministre ireo makany amin'ny ACJ raha tena tsy miresaka amin'ny Rajoelina zay zany tokony démarche ataon'zareo voalohany ary mangataka session extraordinaire izy manao fanambarana ataovy io andran'izany vahoaka malagasy manaova ihany koa nareo fanambarana fifonana ofisialy amin'ny malagasy noho ny tsy mety nataonareo satria notoerinareo nge nitolona iny nopainareo nitolona iny nataonareo mihitsy raha zay apigadra amin'ny mpitolona tamin'ireny fotoana ireny memezanareo zay mpitolona voasambotra memezanareo zay mpitolona voadaroka tsy resaka valifatany na ary-nianja fa resaka tsy fanekena ho voafitaka sy fotratra ny fandebirebena manaty izy niteny ianao hoe nareo zany non mikafima nge vonina ny fampiresaka ary nandritra ny assise des partis politique na fotoana adony antoko politique tonga tao
ny olona niaraka tamin'ny Rajoelina voasolo tena tao nanompana anay zany a efa inona ny ilanandreo olo reo eo fa atao inareo olo zay mahasamy resaka ka fa zay tsy manaiky ho vendamendranina tsy midinika sy ny fitaonandro tsy midika hoe de efa foanana any deo zany tsy mety zany reo voazaly izy tsy valifaty zany fa mila mpanjakana ny rariny satria tsy mety loatra raha izao tsy maty manotany akamaroany zay manao politika hoe manganatra izy mandroby izy de rehefa aveo miresaka ny mpisampanapolity zay rangaha zany fa de efa minamina de alaim-panahy koa zany zay manana fahefana androany zay koa zany anao ny ataonay de tsisy migady zany eto hoe de inona simba le firenena simba ary zany iny fa tsy anaiky an'izany mihitsy ny colonel Michael Randrianirina hoe samy anao ny adalana samy angalatra eto de samy ala tsy tokony zay ary zay mikabariny ary isorana anazy mihitsy ny amin'ny hoe ny zavatra tena tazona ange de tsy hoe hiary eto amin'ity fitondrana ty indray aho izy de hitsoaka rehefa aveo hoe tsy zany izy izy nitanjotsika ary tena ankasitrahana anazy tsy manda ny fampiresaka amin'ny izareo zay atao niaraka tamin'ny fitondrana teo aloha fa zay kosa tsy manaiky ny hoe famendravendranana ary zareo indray ny lasa maninona manivaiva mpitolona zay nkely manahirana lisy manina raha mba manao profil ba fa zareo indray ny lasa manivaiva ny mpitolona sy nytolona natao teto lazainy fa tsy mikatona lomaleny ny tanora fa nganareo no nytolona teny ny tanora ankeny no nytolona teny fa tsy nareo milazana azy fa tsy mikatona lomaleny io fa raha tsy mikatona maninonareo raha nitsangana ihany koa tonga de nanohatra ny Rajoelina tamin'ireny fotoana ireny fa ankehitriny lasa hopahopainareo le tanora zay tsy ekenay ary tsy mety aminay mihitsy zay fa aminay kosa zay mazoto miresaka zay mazoto ny amin'ny hoe hanoritra viana iombonana ao Madagasikara ao anatin'ny fifampiresahana na tsy misy tsy fitoviana ary tsy olana zany fa tsy ekena fotsiny lay famendravendranana sy fametrahana hoe nareo tanora tsy mikatona lomalemy nareo mpitolona manavakavaka tsy an'le izy tsy manavakavaka zany izahay fa mametraka kosa hoe zay nanao ny tsy mety mibabo ny vokana izy zay nanitsakisaka ny tolona aza mieritreritra hoe amitapitaka anay hoe zay mody manohana ny tena io matsy ny tena zava-doza nge le mody manohany izy ny laza rapitsy raha afakapitsy zany fa tsy amerina ny fomba inoan'ny fanavozana koa izy vao mahita tsy metimety izy de manina hitsambikina koa izy de ka tsy mety amray ny ataon'le fanavozana androana ny Rajoelina any zay andry tena mety mitendery mihitsy hoe iny ty zavatra de zay koa miahiahy hoe mety anao an'izany koa zany reto amin'ity fitondran'ny fanavozana ty de tsy anananay fitokisana zany raha hoe zay ny amtinana anazy tiako ho idirana lalindalina kely any Andriamatoa Rakotonirina anantenaina lay eo anivony antenimieram-pirenena misy milaza zany amin'izao fotoana izao ny mpamakafaka politika fa ny eo anivony antenimieram-pirenena no mitaintaina indrindra aloha amin'izao fotoana izao makasika ny hoe andravana an'izany androm-panjakana izany ary anatin'izay moa ny maromaro reo le AC du Matin zao namoaka ny GNZ official sy ny sisa laza hoe miala sy teny Randriana Soloniako zay filohany antenimieram-pirenena amin'izao fotoana izao nahoana lay tanora sasany tanora mpitolona no mitodika makany amin'izay antenimieram-pirenena zay ary ohatrany efa mitaky ny fandravana sy ny fialana zavatra voalohany tsara tsy piatsika aloha de zao hoe io antenimieram-pirenena io de milokaloka fa ny lalam-panorenana ihany mila hajaina ny lalam-panorenana fa za miteny ianao fa ry zareo no manitsakitsaka mihitsy ny lalam-panorenana ary hitapoky hita-pirenena zany inona ny lalam-panorenana itsahany iresaky ny andiny faharoa amin'ny fitopolo amin'ny lalàna ny lalam-panorenana antsika mazava ny lazain'io andiny faharoa amin'ny fitopolo de ny hoe izahay solombavam-bahoaka mifindra amina vondrona hafa akoatra ny nalany azy dia esorina tsy ho solombavam-bahoaka fa mitsika miteny zao lasa misy vondrona vaovao ndray ao anatin'io antenimieram-pirenena de mieritreritra zao hoe tsisy dikan'izany tsisy fiantraikan'izany misy fiantraikan'izany ka lalam-panorenana angeny itsahana lalàna fototra zay hijoroan'ilay firenena zay eritreritany zareo fa tandrovana mila tandrovana satria ndao de voasazy tsika fa rehefa ry zareo zany manitsakitsaka lalam-panorenana de tsy voasazy tsika zay zany eritreretiny zareo reo
dia apetraka amin'izareo solombavam-bahoaka reo mihitsy ny fanontaniana hoe ianareo ve dia tsy menatra manitsakitsaka ny olona lampanena zay rahazainareo fa hoe mila arahana sy tandrovana ohatry ny anrak'andriamasy io fa lasa fotsiny aloha dia manao hitsin-dalana tonga dia ka satria resy rajoelona dia ny anaranay zany tsy ataony hoe miaraka amin'ny andro rajoelona ntsony fa maninona ny ataonareo an'izany le izy tsy atao an'izany ange ny lalàna tsy hoe isaotiana dia ilana fotsiny ampiarina le lalàna ka dia androany mitaka mifandravana ny anteny miram-pirenena dia tsy manaraka ny lalam-pandrenana zany izy rakodry fa rehefa inona zany dia lazainareo fa tsy azo ravana ny anteny miram-pirenena ka tiako anontaniana hoe iza ny tena matahotra mafy an'ity concertation nationale ity ka mahatonga lizy lasa ohatra mifreine lasa ohatra ny hoe mihemotra tsika zao efa volana aogostra mbola tsisy resaka hoe tokony hoe roviana na maninona le concertation nationale fa dia hoe iny aloha ny jeune zao ndray mandeha ny resaka hoe dialogue politique fa maro indray miteny ngano dialogue politique indray ve lasa solo le concertation nationale sa ahoana marina ny tena situation misy amin'izao fotoana izao satria somary misy verepere any le malagasy hoe ahoana ny fandehany fa na izany naty izany kosa aloha efa variana le fahombiazana le fitondrana le malagasy dia tsy terarahan'le tontolo politika atso tsy azontsika rina mihitsy ny atao hoe indresaka dialogue politique iny hevitra zay efa netiny kafim averiko ampatsivina tamin'ny hoe nivory zahay vondrona toko politika miisa valombyfolo roanjato teo eo nivory nifamory tao amin'ny kianja mitafy na koron-drano niresaka ny raharaha politika teto Madagasikara satria nitazona dia hoe aleosika ny toko politika hanova ny fomba fanaovana politika ary amprisika ny fitondrana ihany koa hiditra amin'izany atao hoe dialogue politique satria isaoranay betsaka mihitsy ny filo Mikael Randrianirina satria nasahy ndray fanapahan-kevitra miresaka amin'ireo mpanao politika indrindra moa eo ireo filo teo aloha eo ireo mpitarika politika isan-tsokajina dia ankasitrahana satria maninona politika nitondrana firenena ary nyanja ary tena resahana vahoaka malagasy mihitsy nareo aza manaiky fitahany olona hoe zay tsy mila politika atao inona zay politika ka satria le politika ratsy nataony olona hitanareo maraina toandro hariva dia nanareo raha leo sotrofoka an'le izy fa androany kosa manao miezaka rehetra ity fitondrany ity ny amin'ny hitiavany olona indray zany politika zany ny amin'ny atsarovany olona fa ny fanapahan-kevitra politika no manovany fiainany ny amin'ny fanapahan-kevitra politika no manitsy zavatra tsy mety eto amin'ny firenena ary zany miezaka ataon'ny fitondrana colonel Mikael Randrianirina io ny amin'ny hoe ndao ary resaka andao ary zany hifanakalo hevitra tsika mpanao politika aloha alohan'ny idirana amin'ny fikaonan-doam-pirenena zahay aloha dia mino ary zay koa dia aminay tsy mety aminay raha hoe ny resaka dialogue politique no anafoanana ny fikaonan-doam-pirenena satria maninona lasa fitahantsika ny tanora raha avoatsy atao le fikaonan-doam-pirenena lasa fitahantsika ny mpisehatra hafa ny société civile raha ovatsy ataontsika le fikaonan-doam-pirenena fa ajanontsika dialogue politique fotsiny le izy lasa fitahantsika ny vahoaka ny fotony satria tsy handray anjara akory zany izy fa isika samy mpanao politika fotsiny resaka fa inona moa zany ny tena hoe ilana ny dialogue politique rehefa hoe manao famakafakana ilay raha politique tsika nahitany antsika teto fa misy fanakorotanana na déstabilisation teto hoe mba tsy ampirindra n'lay atao hoe fiainam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka nandeha ny fangalaran'olona famonoana varina mandeha ny doridory isan-karazana hitatsika zany dikan'izany reny zavatra reny mety misy olona tsy faly eo mety misy olona tea tsy mankasitraka ao fa zany rehetrarehetra zany tsy maintsy misy olona mitariky reny nefany tsy maintsy misy mpitariky reny na tiatsika na tsy tiatsika dia ny dialogue zany tsy eto Madagasikara ny famaneran-tany io fomba fiasa io na io méthode io dia tsy maintsy tonga amina dialogue anao ohatra fotsiny haka ny adiny Iran sy États-Unis tsika na haka ny ady mety fifandonana teo amin'ny Rosiana sy ny Amerikanina ohatra na ny fifandonana amin'ny Sinoa sy ny Amerikanina dia inona tonga miresaka amin'ny filoha sinoa ny filoha Amerikanina mandrindra sy mandamina ireny mba tsy isian'ny korontana mba tsy isian'ny fisavorovoroana dia isan'izany io dialogue politique io fa tsy zay fotsiny fa angalana ny hevitry ny sampanao politika mihitsy hoe ahoana raha ny fanambahan-kevitra everitsika fa iombonana zay ny ele izy iombonana tena tsy piako mihitsy iombonana afahantsika mandrindra ny fiainam-pirenena ankehitriny dia izao koa tsara sarahana tsara misy ary ny anja anatin'le izy hoe ilay fanavaozana tsy vita rotaona io fa ndao sarahana le fiatrihana ny olam-bahoaka amin'ny andavanandro sy la hoe fanavaozana
lay fitondrana ankehitriny dia miezaka mihitsy miatrika n'lay fa mahana ny olana andavanandro mimponiny malagasy mihitsy na resaka rano na resaka jiro na resaka io zao ny resaka solika zay nafarany io resantsika io ngamby iny rehefa avy eo na ny resaka fahasalamana hitatsika teo mahakasika ny resaka dialyse na ny resaka mpianatra ny resaka mpiasa-panjakana de reny a jeren'ilay fitondrana avokoa reny fa ilay fanavaozana dia mazava ho azy tsy maintsy miainga andinika ary miainga amina fanapahan-kevitra iombonana rehefa avy eo ary ny fanapahan-kevitra iombonana iny moa ho heverina fa ho tanterahany eto amin'ny firenena dia izay ilay atao hoe lalana tsy maintsy arahantsika ary le fanavaozana tsy vitanao anatin'izay fotoana hoe sivolana aiza koa tsy tantaratra le fanavaozana ozy izy ny olona ka satria le fanavaozana tsy hoe zavatra resahana fa tsy maintsy zavatra iainana zavatra misy antanatohatra fa tsy hoe bagety mazika ohatra zay fotsiny tonga dia miavao any amin'ny dessin animé misy an'izay fa nezanaty zany raha mijery ny atao hoe ny fanadidina atao amin'ny vahoaka malagasy tsotra dia ohatra nampiasa bagety mazika ihany le fitondram-panjakana raha jerena satria raha sy volana marobe ny zavatra atao hoe tsapany vahoaka hoe ny ova ny resaka délestage ny resaka famatsiana rano io zao ny navitana lafatra tena hoe moa zany angovo lasantsy tsy haiko moa zany zay ao anatin'io gazoal faran'zay hoe sambo lehibe tonga dia hoe atsika rery milamina tsara ao anatin'izay rehetrarehetra izay vetivety teo vitavita daholo ny lalana anomboka ny flyover sy ny sisa ny fanontaniany maro ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia hoe nahoana no azo atao ao anatin'le fitondrana fanavaozany zany rehetrarehetra zany fa tsy vita ny fitondrana teo aloha ary nampiongana azy inona ny mety ho antony tsara ihany manazava n'izany amin'ny vahoaka malagasy hoe inona ny antony fombiazanyity fitondrana ity le fiarahantsika amin'ny Russie ve sa le fivoahana matetika makany Afrika sy ny sisa io io moa fa maro koa manakihana hoe na voatetinao daholo ary Afrika ray manontolatra any amin'ny nosy kely any amin'ny sisiny indrindrany tsisy ninona io ve hozy sasany ahoana ny fahitany rakotiny irina na antena anazy io moa zany atao hoe tena raha hoe ampitahina zany lay satria tsy maintsy ampitahy moa tsika rehefa satria inona tokoa ny voatra ny atsara hitatsika tsara angambany fa ny fahatapahana tamin'ny volana ohatra n'izao tsika dia maro ny toerana mikaikaiky any vokatry ny fahatapahana satria tena midina ny rano satria anatin'ny midina e fa inona ny zavatra nitranga atao amin'ny jirama nge niatrika an'io karazana contrat tsy aradrarany be deabe io e satria etreheta hoe milina ny jirama milina mividiny ny volan'ny volam-bahoaka dia lasana privé rehefa aveo manova amin'le privé indray ny jirama ary mividy angovo amin'le privé zany hoe tena nitsetsafina tsisy ohatr'izany zany le jirama androany le jirama hitatsika miamahazo ainy lasa afaka namboarina lay milina teo ambomanamboly fa tsy mikitihan'ny fitondrana teo aloha satria sa manova lay fitondrana ankehitriny zay zany isan'ny atao hoe toetra nanan'ity fitondrana fanavaozana ity zay fahasahina manapa-kevitra sarotra zay tsy samy teo aloha mihitsy satria inona ny antony misy zavatra namatotra anazy tao tsy haiko tsara ny andinindininy fa za mihiny fa nisy zavatra namatotra anazy tsy nafahananao teo an-tanany daholo ngery hoe teo an-tanany ngy takina ambomanamboly io fa tsy teo an-tanany any malagasy io fa tsy nampiasainy teo an-tanany angeny tsy miroa e ary nitabatapany marana tondra io resaky miakatra teto amin'ity fandaharana zoiteny ity dia matetika miresaka ny tsy miroa satria arena voajanahary ny malagasy io azotsika ampiasaina ary nahagaganay tamin'ina dia maro tamin'ireo orinasa tao Antsirabe no nampiasan'io fa rehefa namaly mahakasika ny tsy miroa ny minisitra anankiray tamin'ny fotoana androny dia lazainy fa mbola ratsy ny kalitao an'io ka mbola mila dinihana fa adala zany le mampiasa ao Antsirabe androany ny fitondrana avy etany dia navelo ny fitrandrahanao ao Tsimororo dia hitatsika io fahasahina lehibe hoe nanafatra gazole zany hoe fanjakana mividy mivantana ho an'ny jirama satria mitazona dia mazava nge ampihana amin'ny volana voaka ny jirama aloha raha izay satria raha tao ny kajikajy misy hatrany amina
36 milliards d'ariary any amany na mahery no tombony azony jirama azony fanjakana malagasy vola tsy mivoaka zany makasika an'io fanafaran'io ary nyfaharoa satria le monopole an'ilay orinasa vahiny eto Madagasikara makasika an'io angovony manahirana misy fotoana ianao rehefa tsy tia omena dia tsy omena ianao ampifilafilaina ianao sahiraniny ianao ary hitantsika tsara ny rehefa nakany Paris moa ny filoha tena nanazava tsara monopole vahiny any izy izy no misana ny resaka solika Madagasikara ary hitantsika tsara ny fiantraikany satria lasa sahirana ilay firenena androany moa le izy tonga isorana mihitsy ny fanapa-kevitra sahala amin'ireny isorana satria maninona vitsy ny sao ary tsy niady tamin'ilay kompania vahiny izy fa nanino nandray andraikitra fotsiny tsy hoe katinainareo reo vo tsy nanao an'izany na hoe dorana tsy nanao nagadraina tsy nanao an'izany fa nanafatra zay ilainy izy dia io moa androany zany mitabataba zareo kompania pétrolier tsaky teniteny tsaky teniteny fa tapitapoka amin'ny olona ihany le izy lasa mikorotany tsy ka normalina ka sy stratégique le izy ka ahoana ianao nitabataba an'io ko raha tafian'ny olona eny an-dranomasina eny nakafiany olona zany tsy maintsy atao zany afaka matoky an'ity fitondrany ity ve ny vahoaka anaty anana fahitana za aloha dia miteny mitoko fitaka ho ny fiteny malagasy zay fa nataony hita le asa ny rangahy hitsarana azy le asa ny itokisana anazy zay avery foana nitoko fitaka fa nataony hita rehefa hitanareo ny ataony dia hitokiso izy tena miara-ny malagasy hitantsika ireny trangavary ireny tena ny présidence mihitsy ny mandray an-tanana satria misy zavatra tsy milamina ao ndroakeny zany misy zavatra tsy milamina hoe fa maninona ny présidence mihitsy dia tratra le olona misy teny zay ka manao cinéma manao védétisme nareo tsy védétisme ka tena mandray andraikitra mihitsy tsy mila védétisme izy satria kabary ny tao Tomasina hitantsika tsara tamin'ny fandalovan'ny farany tany dia hoy izy hoe azasiana merci président ka ary isan'ny ankasitrahana mihitsy ny toetra sy ny fomba fanaovana politika tabatabainay teto foana zany hoe isika mpitondra tsy tokony angataka sy hitaiky an'izany hoe merci amin'ny vahoaka zany satria volam-bahoaka io nazavain'ny filoha Mikaël Randrianirina tsara mihitsy zany ka ahoana moa tsy hanohananay tsy ampirisianay an'ilay filoha hoe raiso zany fanapa-kevitra mety zany fa eken'ny malagasy zany ary tombontsoan'ny malagasy zany dia toizantsika ihany koa ny amin'ny hoe ozy anao nampiasa baguette magique sisy le izy zany fahasahina foana ary finiavana fa apitsika le izy arahantsika maso le zavatra mandeha zany koa isan'ny lesoka foana teto Madagasikara matetika hoe misy tetikasa tabatapaina fa rehefa aveo tsy hita atao le tsangam-batony voalohany aveo tsy hita le zavatra dia tsy tokony ho zany tsony zany fa tokony ho endrika sika atao le tetikasa dia arahana atosika andeha araka ny tokony ho izy raha misy sakana dia vahana ny olana tsy asiana oeraoery tsy asiana oeraoera fa tiana miasa mifantoka amin'ny famahana ny olan'ny fireneny tazona dia tokana ihany mahazo ny anjarany ny isaky ankohonana ny isa-tokantrano ary ho avy ary io isaky ny ezaka be ataon'ny fitondrana dia hifanomezana asa ny tanora io misaolana ny fandroso rahantsika malala io fa manao ezaka be mihitsy ny amin'ny fanomezana sehatra ny tanora resaka fandraharana dia tena ankasitrahany ireny satria maninona manome aina indray ny toe-karena manome fanantenana indray ireo tanora izay tsy raharahiana fa natositosika fotsiny lazaina fa tsy mahavita inona ny malagasy dia navela teo fotsiny malagasy ary efa nisy koa raha tsy diso fandroso teo aloha tamin'ny fitondrana teo aloha mihitsy moa le tenena sasany hoe atao manao copie-coller fotsiny fitondrana ity fa atao zay nataony teo aloha ihany fa mody vaovaina eo ny anarany nisy fandroso mihitsy ny anarany tamin'ny fitondrana teo aloha fa tsy hita popoka le izy ny olana nanaraka tetikasa tany tsy hita le izy tsy fantatra hoe maty tsy fantatra hoe velona tsy fantatra hoe izavony nazo an'le izy satria tsisy mangarahara amiko zany misy miteny tsy ny copie-coller eny no olana fa ny fahombiazana na ny fiantraikalizany ny fiainam-bahoaka raha andehanao copie-coller ny zavatra teo aloha ve tsika ohatra hoe tsara ny tantanana rano dia ondiom-potehantsika fotsiny ve fa tsy ndeha arahana le tsara ary zay toe-tsaina zay koa milelana mihitsy indrindra fa ny toe-tsaina zay niainan'ny fitondrana teo alohany amin'ny hoe
io zao ny be dehibe ny fitodravitra za vita ny fitondrana erajona ramampianatra jerena fotsiny fa navelany ahaka teo fotsiny tsy ndara iny akory navelany roapolokely hitatsika zao mampaly mbola io anaovana iantso amin'ny androany io amin'ny zay mety hoe mahakasika anareo nga manlizy hitatsika plaja io mandalo eo anao dia honena mihitsy izao mihitsy nyendriky mitoetra n'ilay fitondrana teo aloha io plaja io nyendriky mitoetrany io tonga dia ravainy ianao rehefa tsy mitovy hevitra aminazy potehany ianao dia nitondra inona ho anazy zao io tsy aleo nahita ny nampiasain'ilay malagasy mivoatra ange le toerany ny tsara le toerany dia noho ny fitovikevitra politika fotsiny dia avy hatrany dia potehanao le malagasy mitovy aminao mbola betsaka tsy tiana fa io zao ny resaka sehatry ny fiaramanidina manana finiavany ty fitondrany ty amelona ny ary Madagasikara ny ady hevitra zany zao dia hoe ahoana ny arovana an'ireny ahoana ny arovantsika n'io zavatra efa misy ezaka sy finiavana hanomboka io ary zany mahatonga ny ankafimy hoe tohanana le fitondrana ka tsy mamenatra amin'ny teny zany tohanana le fitondrana ary zay mampirisika ny vahoaka malagasy arovy ny zavatra misy ankehitriny io tsy hoe arovanao ho anahy fa ho atsika io raha mijery tsika nge tamiko tananarivo hoe niezaka betsaka ataon'ny PDS any amin'ny fanadiovana fitandrona ny filaminana fandaminana ny tsena misy ezaka eto jereo tsara io fanarenana lesaka lakan-drano eto Antananarivo io memena no ara tena trometsiny amin'ny embouteillage satria misy fanamboarana misy fa tsy maintsy miafy kely tsika satria tsy tiatsika iaina an'le zavatra tsy nety hatramin'izay dia navela teto foana le Antananarivo navela ho dobo-drano navela ho feno fako masiso teto fa manao ny ezaka ny fitondrana ary ndao tohanana zany ezaka zany everiko fa misy hosaina misy hotsakoana misy eritreretina izay voalazanao androany zay andriamatoa nantenaina rakotony irina fa ny tapitra ny lera moa zany a mena tony mahazatra mena 3 minitra ianao androany a mba hitondrana afatra ho an'ny mpiaradia politika na mpiara-pikatroka aminareo anatin'izany kafimy zany na ho an'ny vahoaka malagasy ihany koa ny afatra voaloha moa zany dia antsika ao amin'ny kafimy ny afatra dia hoe maherezintsika ny amin'ny asa politika izay ankinina amintsika any amin'ny toerana maro samihafa any marino moa zany fa ny kafima dia mijoro ao anatin'ny faritra folo eto Madagasikara zao misy ny kafima eo amin'ny 5 alina sy 1 hetsy eo ankehitriny no manaraky ny kafima amintsika miteny zao zay zany tsika no resy lahatra amin'ilay foto-kevitra ary tazomintsika foana foto-kevitra no mampiombana antsika hevitra ny ombona antsika ary foto-kevitra ihany koa ny anohanantsika an'izao fitondrana zao fa tsy manohana tsangan'olona tsika sanatrin' izany fa misy foto-kevitra mazava tian'ny filo Mikael Randrenirina hoentina hanovana firenena dia tohanantsika arahantsika iny mahakasika ny resaka solika mampahery ny fitondrana mijoro ankehitriny zay ny amin'ny fahasahina mana fanapa-kevitra ho an'ny tombontsoim-bonana sahala amin'ireny ary manosika lavidavitra zay hoe tohizo izay fanapahan-kevitra feno fahasahina zay ho tombontsoan'ny vahoaka malagasy ary hitany vahoaka io tsapany vahoaka io ary ainan'ny vahoaka io marina fa tsy mizara menaka tsika marina fa tsy mizara vary tsika fa reny nizaraina menaka azy vary ma tsy malagasy rehetrarehetra fa amin'ity rehefa mahazo ranony atao hoe atsasaky ny mponina malagasy maro anisa zany mahazo fa tamin'ireny zay malagasy manakaikaiky ny fitondrana ihany no tena mahazo tombony androany manao ezaka ny fitondrana na malagasy tsy manaradian'izao fitondrana zao na manaradia dia maninona misitraka tsy fatapahan-drano misitraka tsy fatapahan-jiro tsisy tabataba mihitsy zany hoe tsisy oeraoera zany fa zany zoatsika ary isorana ny filo miaro samiaro ny tombontsoa malagasy ny amin'ny hoe tsy biby ingeny malagasy ka misy mpandrarava iny tianao zay tiany atao tsy mavita ny asany akory nefa ny ty igafy ny firenena dia mandray fanapahan-kevitra entitra sy mazava izy tohanantsika zany vahoaka malagasy dia tohanany zany satria olona samiaro ny firenentsika dia ndao tohanantsika tsy manda isika ny hoe mety tsy hitovy hevitra marina zany mety tsy hitovy foana io hevitra io ary tsy maninona mihitsy na misy fanoherana arany zany tsy olana fa andao ataontsika fanoherana miabo
le izy ho anareo any amin'ny fanoherana satria moa zany nitakiana tety lazainareo fa manao fanoherana bontolo zay tamin'ny fotoan'androny a dia aza manao fanoherana bontolo zany ianareo satria ianareo namelesona foana tamin'izany hoe manao fanoherana bontolo dia aza ny manao fanoherana bontolo fa ataovy fanoherana mifandanja amin'ny demokrasia mifandanja amin'ny zavatra tiatsika hotratrarina dia nitanjony hoe mandroso Madagasikara ary ny afatrafary ny atao kokoa dia kokoa andreo namana rehetra kokoa ny luka kokoa ny liantsa kokoa ny lova kokoa ny rado a reo zany any anosy be moa ny edaly zao a dia kokoa ana satria miasa mafy izy ho an'ny mitsombahoaka any ankehitriny dia kokoa ny zalareo a dia ny farany mankasitraka herinanja tamin'ny nanasana fanasana anay tamin'ity androany ity a mino fa nafahany vahoaka nahazo ny atao hoe kely avy aty amin'ny ankafima mahakasika ny rahapirenena sy ny zava-misy ankehitriny afaka ny fampizaran'izay teto tamin'ny androany dia ankasitrahanareo a dia manao mandra-piona manaraka anay amin'ny enary mankasitraka be dia be zay ny fandarantsika androany fandarana zoiteny moa zany a fitondrana roa mifanesy zany aloha zany so ny ainany sy tena hoe narahany teto Madagasikara ary mifandimby teto ny vahiny tsy menatra nanohana ny fitondrana nisy teto teo ihany koa ireo tsy menatra nanakihana ho fanatsarana nisy teto teo ihany koa ireo tsy dia nanan-kevitra nisy teto amin'izany fandaharana zany akasitrahana be dia be isika rehetra zay atao hoe tonga maro tamin'izany naneho hevitra teto fandarana zoiteny zany mbola misokatra ao antsika rehetra dia afaka miantso ny laharana zay hitantsika ao anatin'ny page logité menamena zay le izy ao misy laharany rédaction na ny sampana fampahalalam-bavao dia fampiantso eo dia fampiresaka dia hitantsika eo ny andaminana ny fiakarana plateau eto amin'ny fandarana zoiteny veloma tompo